maro ny olona mora tafalatsaka kely ao anatin'ny fakapana ijery toro-hevitra dimy isika anampy antsika tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany. Aza miala manasanao anaraka an'izany aorianan'ny générique. Falomeravantsika rehetra tompoko atonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity mino fa salama tsara ianao. Toro-hevitra dimy mba tsy hatafalatsaka antsika ao anatin'ny fakapana. Voalohany, miankina foana amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Korinthiana voalohany toko 10:17 hoe tsy misy fakapana izay nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba amin'ny fakapana dia asiana lalana ahafahanareo koa mba hazaka izany. Faharoa, mivavaka aiza mitsahatra. Mateo toko 5:20 manao hoe miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapana. Fahatelo, tandremo ny zavatra jerenao, na film io na série io na hira. Jakoba toko 1:4 sy ny 15. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin'ny filany sy ny fitaka izy, ary ny filana rehefa torotoroana dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Faefatra, fadio ny fifandraisana araka ny nofo. Ao anatin'izany ny sexto, SMS de séduction. Timothée faharoa toko 2:12 manao hoe fa mandosira ny filany tanora fanahy ary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso amin'ny tompo amin'ny fo madio. Fadimy, tandremo ny olona hifaneraseranao. Korinthiana voalohany toko 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aiza mety ho fitahana ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy manimba fitondran-tena tsara. Noho izany tandremo ny namanao ny fikambanana amin'ny ratsy ozy izy ny ten'Andriamanitra manimba fitondran-tena tsara. Raha nafinaritra anao video dia aza misalasala mi-like sy mi-commenter sy mi-partager. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasanao hisy-abonné amin'ny page na atao Facebook na ao amin'ny YouTube dia manome fotoana antsika amin'ny henany toy izao indray. Veloma tompoko.